kilasy tomboko vavy miotra ny lasa novolain'ny omaly no tonga ravona sitrainy anio ny taona nesana mirakitra ny efa zary tetezaka ampitana miantoka ny ampitso kosa mivimbina fanantenana miandrandram-pandresena ary fandresena ahitam-pambiazana izany no mirafitra ao an-tsaina eo ampandiavana izao taona vaovao 2024 izao manentana anay hitafa amintsika rehetra praidi tafa izay andraisana ankafaliana ny ansaramanitra 2024 ny fandraisana ankaravona ihany koa amintsika praidonakafo praidinidinika ary mpandala ny kabary ny ay anefa mialoava-pandalinana ny fantatra ny aloava-pandiniana ary izay olazaina hialoavan'ny azafady ko manao azafady indray mielatra ary tompokilasy tompoko vavy raha anembana anareo ampitenenana fa hanambara aminareo izay masaky ny fo maneho ny azatsiny indray misalovana ihany koa raha pita etona izay voataniky ny saina fanehoam-panajana zany mendrika anareo fanomezam-boninahitra tena sahaza fa ambonindreo naroso iarovana ilay tsikalakala-pity manoloana ny tsy falavirariana izay mpahazo ny olombelona manaraka izany ny fanadinoana no velomin'ny tsia ny fiaonana amperin'ny arahaba ary ny arahaba rahateo voampifaliana ilompihavanana ko antolotra ampitiavana anareo arabaina ary na omadongo na tsipaka ny taona lasy arabaina tody izao asaramanitra izao arabaina tolaijoary maraina manaparika azavana mivimbina fanantenana izay sakaizan'ny avitriana atoandro manome hafanana dia ilay risika zoto ho an'izay te hibata fandresena arabaina tonyjoary amin'ilay takariva matsara vahiny mandoko ny faravody lanitra mitondra filaminantsaina fantonian'ny fo fa indrindra mampita amintsika ny hoe raha misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana rarina ho toy ny joary ary ny tontolo pisitsika mandritry ty taona 2024 ity sy no avy rehetra ka sady andrakotra azavana ny tany no hanafy fitoniana ny voary sady an'ilay hafananan'ny tontolo no hikajy ny avitrian'ireo te andresy sady manambara ny hatsaran'ilay mpamorona no manafitra ny sarobidy ny fanantenana dia ho vivatoainany sika mianakavy ateza taona hiada-pinaritra ka ho velomiriary anaty asambarana sady anao koa izay asambatra ny hafa tolaijoary manolotra ny tsara no atsika ny taona izay diavina ka ho taona zimy temerin-jo tokoa ny milofo ho tafita ny miezaka ahavita ny vokatra azo isambarana ary hitondra fiadanana samotahin'Andriamanitra tompokilasy tompoko vavy izay no hoe la nefa nodoaingana raha mitahan'ny taona mivakivakiana izay koa no aingana midika ho etona ka mitondra antsika ho amin'ny vetin-dresaka sahady tsy hafa izany fa ny fitodiana ny lasa izay tohatry ny anio ary elatry ny ampitso dia ny fiainan'ny fikambanana izany sy ny fiatrehana ny anio izay kianja hiasana amin'ny tana izay kilasy ary ny fibanjinana no avy ihany koa dia lesa hikolona ny kanto lovanjafy dia ny kabary izany nosataritsika tamin'ny fifamangina fifanentanana fifanotronana tany amin'ireo sehatra samihafa eto anivon'ny fipimary ny taona 2024 anisan'izany ny teto Antananarivo ny faritra Analamanga Itasy ny faritany Fipimah Antsirabe sy Toamasina ny volana febroary kosa no nanatamperantsika ny torolalana sy ny fandalinana ho an'ny mpikabary momba ny etika ny kabary sy ny haifampitana hafatra amin'ny sokajin'olona samihafa notoizana izany avy eo tamin'ny tetikasa fambolekazo tany Moramanga ny arahany salata tamin'ireo faritany maro na ny teto atoerana na ny solotena avy any ivelany narahy ny fiofanana izay niarahana tamin'ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana ny lohahevitra moa dia ny hoe ny fipimah miaro sy mikajy ny tontolo iainana ny volana martsa kosa dia tsaroantsika ihany koa ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy noresahana ny hoe fantaro ny andraikitra manandrika antsika amin'ny fampanajana ny zon'ny vehivavy taorianan'izay anefa nirahana hitatoy vaiakandrina ny zava-nisy ny ainana teto amin'ny firenentsika sy maneran-tany dia ny arety mandringana izay nampikantso etsika maro tsy nafahana loatra noho ny fihibohany
niarahananay kokoa nefa fa teo anoloan'izany ny kabary dia tsy mba nihiboka to rano-sakanam-bato izy nikoriana amin'ny toerana mpandrify azy ary to rivotra tsy voafefy tanana ka mitsoka manome aina ho an'ny manodidina. Arak'izany ary niasa tamin'ny fomba rehetra ny fipima na natanteraka ny anjara manandrify azy. Anisan'ny tanterahana tamin'izany ny kabary fanentanana natao hidiana amin'ny valanaretina sy ny fizarana arovava tamin'ny toerana 440 manerana Madagasikara izay tena voakasiky ny valanaretina. Nanomboka ny alakamisy 13 aprily 2024 moa izany. Tsy adinonay eo anivon'ny Foibe ny manantitra hatrany ny fisaorana sy ny fankasitrahana feno ireo rehetra ny fanolotanana tamin'izany nareo namana rehetra no nerabe ny lany toko. Tsy nodinitsika koa ny iray volan'ny teny malagasy ny herinandro ny kabary nandraisan'ny faritany sy ny sampana anjara ny fivorian'ny anteny mera Foibe izay nanatanterahana ny tatitry ny zava-bita sy indrindra ihany koa nanapahatsika ny tetikasa ho amin'ny taona ho avy. Niatrikasa ny fampianarana izay fanaontsika isa-taona anantenam-bokatra avokoa ireny rehetra ireny vokatsoa ho an'ny isa-tsehatra ary andraisan'ny isam-batan'olona soa ihany koa ho amin'ny fampivoarana sy fampivelarana ny maha-olona. Teo amin'ny sehitry ny fampianarana indray dia nisy hatrany ny fanentanana ny sehitra tsirairay mba tsy ho taona fotsy ty taona ity. Nanampy teo amin'ny famerenana ny ombonana ny teo anivon'ny Foibe fipima. Niezaka ihany koa ny isa-tsehatra na ny sampany izany na ny faritany ny rantsana ihany koa tsy adonoiny izay isaorana manokana fa tanteraka tokoa ny hoe toy ny vary eny Andoharano isika ka nararafa-panala aza tsongoly na tamin'ny andro aza tsy mba malazo. Manodidina ny 700 ary ireo navita ny fanadinana iombonana tamin'ny taom-pianarana iny. Ny lanonam-pamoahana moa dia toerana roa ihany no afaka nanatanteraka izany, ny hafa mbola eo an-dalam-panomanana. Fa ny ankamaroan'ny faritany sy ny sampana eo anivon'ny fipima kosa na ny teto toerana na ny any ampitan-dranomasina dia maro ny nahavita ny fandaharam-pianarana fa ny fanadinana sisa andrasana noho ny tsy fahafahana mifanatrika arakaraka ny firenena misy ny sehatra azy ireo. Ankoatran'ny fampianarana mandavataona moa dia misy ihany koa ny fiofanana tselatra samihafa ho an'ireo olona manana andraikitra manokana ka nianatra kabary tao anatin'ny fotoana fohy amin'ny lohahevitra voafantina toy ny hoe fitokanana zava-bita, ny fandraisana andraikitra vaovao, ny kabary akaratsiny, ny ankafaliana ihany koa. Miisa 730 menadahy ireo mpiofana tamin'ny volana septambra, oktobra, novambra 2024 ary notolorana mari-piofanana moa ny 20 novambra lasa teo izay tao anatin'ny tsingerin-taona fa 750 ny fipima. Notontosaina teto Antananarivo izany tao amin'ny tranom-bokim-pirenena. Ny fiaraha-miasa tamin'ny association ankizy sy ny tetikasa bibliobus moa no anisan'ny nanatanterahana izany ary nanolorana boky maro ihany koa azy ireo momba ny teny malagasy, ny angano ary ny kabary. Ambonin'ireo ho fanitara-pahalalana sy ho fikoloana ny fiombonam-pon'ny mpikambana dia nivokarina ho an'ny rehetra koa ny fandaharana takalo-dinika morom-patana na ny PDA. Ny zavatra nanana moa arahana didy ary izay eo an-tanana hipetrahana andraikitra koa isaorana ny rehetra izay nandray anjara tamin'izany fandaharana takalo-dinika morom-patana izany, ireo mpisoronafo na renala fipima zany, ireo mpikambana mavitrika izay nandray anjara tsy tapaka isam-bolana, ny zara izay an-tanana ary mandraitraikefa ihany koa raha ny marina isa-tapa-bolana mihitsy aza moa fa tsy isam-bolana ihany. Hevitra ny fanakalozana tamin'izany momba ny teny malagasy, ny sata, ny hevitra maro sosina, ny feni-panoratana, ny fandika-teny, momba ny kabary ihany koa na ny tantara na ny fombafomba mampanao toy ny amin'ny kabary ampanambadiana sy ny tandindona fonosina nandraisan'ny faritra manerana ny lafivalon'ny nosy anjara, ny fampiasana ny kanto amin'ny kabary. Mariana moa fa natsangatsika ihany koa ny page web miandraikitra ny arsiva manokana ankoatran'ny tranokala-mpifandraisan'ny fipima mahazatra ho an'ny rehetra moa zany dia nitehirizina zany amin'izany page web fipima izany ny takalo-dinika morom-patana sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra mahakasika ny fipima. Eo indrindra no anentanana atsika rehetra ihany koa andefa izany rakitra sy tahiry izany ho aty anivon'ny Foibe
mba tena ho an'ny taranaka amin'ny fandimby olovanjafo tokoa ny kabary. Mandavataona ary ny takalodinika morom-patana isa tapabolana araky ny voalaza teo ko anasanantsika rehetra mpikambana fipima izay mbola tsy ao anatin'izany mba handray anjara fa tena mahasoa antsika io. Aza misalasala manontany ny sampana na ny faritany na ny tia anivony foibe. Ankoatr'izay tsy ho an'ny mpikambana ihany no izarantsika fa ho an'ny malagasy rehetra. Mitohatra ohatra ny fandaharana ara maro seho izay ataontsika eo amin'ny miaraka amin'ny televiziona malagasy isam-bolana moa zany dia lohahevitra maro manaraka ny vanim-potoana no ifampiresahana ao anatin'izany fandaharana ara maro seho ho an'ny malagasy rehetra izany. Tomboko lasy tomboko vavy izay arany misy tamin'ny taon-dasiny nisy tsy azony dinganina fa tohitry ny anio isika tery ampendoany. Ny anio raha ny amin'ity taon'ity indray raha ny tena marina kokoa no asitsika teny dia azo ambara fa tsy vovo miandro mahazo akory ny asa tanterahana fa toy ny tandroa mikaroka ny lalina. Izany hoe ny amivoatra atsaraina ny misy atr'izay miandro ny risy-posy ny fiombona-tsaina izay iainantsika nefa ny herinandro ny kabary. Fampivelarana ny tontolon'ny kanto io, fampifanatsorana ampony avilavitra sy ny eto akaiky, fanolorana ny tsara ho an'ny hafa. Raikety dia izao ary ao anatin'ny fitsiahanao ny fahafito ka hatramin'ny 17 volana aogositra 2024 herinandro ny kabary izay ataontsika any Antsirabe. Mialohan'izany anefa dia manantena ny havitreantsika hifanohana amin'ny alin'ny mpikabary, ilay alim-pikoranana maneho ny alalan'ny fankatsiavan'ny Praidy sy ny fehtanam-pony mpitiany kanto anandratantsika ny teny malagasy. Fanaontsika ihany koa isaky ny roa taona ka amin'ny 4 Jona 2024 anatanterantsika ny alin'ny mpikabary any Antsirabe ihany koa no anatanterahana azy. Sady tohatry ny anio ireo sy ny toy ireo no elatry ny ho avy amin'ny mafipima sy ny fipima ka tsy ataontsika tantsy vinitra akory na zara fa vita fa ezahantsika homendrika ny valona taona ny 20 ny orena ny fipima. Irifantsika ihany koa ho aja sy asan'ny kolontsaina malagasy. Ny tsikambara amin'izany dia hoe tsy vovo miandro mahazo fa tandroa mikaroka ny lalina ny asa tanterahana ilay nambarako teo aloha zany na isika fanatanteraka izany. Ny mpanjono zatra mihaza mantsy dia mahay trondro vavety fa tsy mba handrano marivo ireny fa handrano lalina. Ary ny mpikambana tia mandray andraikitra dia mahalala fa ny tsara tsy azo raha tsy sahiranana, ny mendrika tsy antana tsy ilofosana. Koalao hery ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha fehezina raha ny teny ka vitrana ny resaka dia izao no azo ambara. Efa betsaka ny vita tamin'ny fanandratana sy fanondrotana ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny kabary indrindra fa mbola maro koa tsy efa tokony ho efaina ampandrosoana ny kabary, anitarana ihany koa ny ambaindain'ny kanto izay kloy ny fikambanan'ny mpikabary malagasy ary indrindra ho an'ny tanindrazantsika ho an'ny firenentsika. Alao hery ary namana Praidy, skiny ny fahavononana, ataovy hatratra ny fanantenana ary teheny ny havitrihana sy ny rispo fa ny havitrihana fa ny ilon'izay vonin-kandroso ary ny rispo fa ny evan'izay vonin-kandresy. Mirary koa isika raha mirary mba hifanatry tava, hifanila soroka amin'ity taona 2024 ity ka tsy fampitazatazana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao fotsiny ihany toy ny tamin'ny fotoanan'ny fihibohana. Hifanila soroka isika, hifanentana, hifankahery, ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra mba hampanakasina ny teny malagasy, hampanakaja ny fikambanantsika. Mazotoa ary mahefabe anakozaraina amin'ny hafany ho toto tao mitsingerina bebe, ho ela velona ny teny malagasy, ho ela velona ny kabary malagasy ary ho ela velona ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.